tonga soa eto amin'ny sariny mandrakizay afinaritra mihitsy ty fianarana ity mahafinaritra satria mifanan'andriamanitra no mife satria asesiky ny tenin'andriamanitra mandrakizay ity inoko fa tahaka ny tranga tamiko ihany niova tanteraka ny fiainako fiatraiky ny zavatra tsy toy ny nataony boky hafa hatramin'izay ny ainako ny nataonyity boky ity hitranga aminao ihany koa na izany nahoana no manan-danja ny miresaka momba mandrakizay ho lazaiko aminao le izy ambaran'ny baiboly fa ny fitsarana mandrakizay sy ny valisoa dia ampidi-pianarana fototra ny jesosy kristy eritrereto ny zavatra azonao avy tany ambaratonga fototra mamaky manoratra manala ary manampy ia alafisary an-tsaina amin'izay ny mandrato fianarana nefa tsy mahay mamaky manoratra manala na manampy izany no zavatra ataon'ny kristianina amin'izao fotoana izao mba manangana amin'ny fiainana nefa tsy mahalala izay momba ny valisoany sy ny fitsarana azy mandrakizay ahoana zany ny fomba hananganantsika amin'ny fiainantsika lazako fa raha mba nanontany ho ia hoe ahoana zany ny zarako an'ity zavatra ty amin'ny olona hoy izay mamorona tantara dia tantara mitentina valopolo pejy atao hoe afabela noho ny poitra manandanja mihitsy ny famakinao na ny fiainonao an'io ny zava-dehibe raha ihany koa dia ny famakinao nyity boky ity lesona enina misy 30 minitra isan'ny avy ny arahako aminao eto fa mihoatra ny efa-jato ora ny laniko nanoratana n'ity boky ity ary ity ny boky lava indrindra izay nisoratako betsaka ny zavatra amin'ity boky ity izay anova manokana ny fiainanao amin'ny fomba izay tsy mbola ny ainanao hatramin'izay andao ary tsika hiditra amin'ilay fahamarinana izay tena manova fiainana sariny mandrakizay eny ary tonga soa eto amin'ny fandeniana ny sariny mandrakizay tena mentanentana be mihitsy namana maro avy amin'ny toerana maro samihafa tahaka ny avy any Canada, Hong Kong, any Colorado miaraka tonga eto mba hiresaka momba ny antsoina hoe sariny mandrakizay hitanao rehefa miresaka tamiko Andriamanitra dia nasainy nanoratra an'ity boky ity maro aminareo no mahalala fa 7 nisan'ny boky izay nisoratako fa izao ny tsaroko rehefa nanoratra tsy misy boky hafa nandona be amin'ny mihoatra lavitra n'ity boky ity ary tsy maintsy lazaiko satria mankalaza ny 10 taona zany zay amin'izao fotoana izao ary tsy maintsy lazaiko fa tsy mbola nisy fijorana vavolombelona nova fiainan'olona marobe tao anatina lesona tokana zany afa-tsy ity maninona moa no miresaka momba ny atao hoe mandrakizay tsika maninona izany hoe maro aminareo mieritreritra hoe tsy betsaka ny zavatra tsy maintsy mbola ataoko amin'ny fiainako eny ary izao rehefa manana fomba fijereny mandrakizay ianao sady izao koa mandeha mitety tany dia mahita kristianina maro izay ny fomba fijereny dia 20 taona rehefa ny fomba fijerena 20 sy 10 taona nijerenao dia afa ny fomba fandraisanao fanapa-kevitra afa ny fomba fahitanao zavatra tsy hanaparetana amin'ny zavatra ilaina nanao faharetana amin'ilay fomba fijereny mandrakizay ianao ka manandanja mihitsy zany ny fahitanao piny ny fiainantsika tsy avy amin'ilay 20 sy 10 taona fa avy amin'ny fomba fijereny mandrakizay nijerentsika azy ny zavatra voalohany tsy maintsy ataontsika zany dia ny miresaka momba mandrakizay andao hiresaka momba mandrakizay ary Joba toko fahenina amin'ny 30 dia ny fahenina amin'ny 20 soratra masina mahafinaritra be izy ity tsy misy afaka manomboka mahatakatra ny mandrakizay ny eritreretra nyity dia oia hoe alalo jereko ny dictionnaire fa raha tsisy mahatakatra le izy inona zany ny ambaran'ny dictionnaire amin'le izy tena gaga dia jery le dictionnaire maromaro zany ambaran'ny dictionnaire anankiroa malaza momba l'izy ny voalohany dia zao fotoana tsy misy fetra ny faharoa kosa milaza hoe fisina miseho any ivelan'ny fotoana dia sady nanimpitanana ny laza hoe fa maninona ny tsy mampametram-panontanianantsika zany ny tiako ambara hoe alafisary an-tsaina hoe misy boky anankiroa raha tsy ao samy laza hoe ny trondro dia zava-manan'aina misy taolany miaina ny anaty rano dictionnaire anankiray kosa milaza fa io dia ny ivelan'ny rano no miaina dia hoina hoe andao aloha ady adina mihitsy sady atsipitsika le boky marina ary maninona moa tsy izany ny ataontsika amin'ity ihany koa satria tsy misy olona afaka mahatakatra ny antsony hoe mandrakizay aloha nge porofoky aminao le izy alafisary an-tsaina ny atao hoe tsy misy fetra ao ve ny saintsika dia tsy mety mahatakatra ny resaka mandrakizay eritrereto fotsiny hoe aiza moa zany ny faran'ny tsy takamaso sy ny takamaso aiza le izy misy rindrina avy any dia inona nanamboarana an'le rindrina dia io ve ny tena farany tsy takamaso dia tsisy toerana tsony zany amin'ny faran'le tsy takamaso tsy azonao eritreretina zany ny farany tsy takamaso eritrereto fotsiny ny momba an'Andriamanitra mezany rehetra momba an'Andriamanitra tsisy fiandohana tsisy namorona izy tsisy ray tsy nisy reny tsy nisy fiandohana ny salamo 1:2 dia milaza hoe Andriamanitra ianao hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay ahoana ny ahafahansaintsika mandray an'izany fa ity ny tena mahagaga
ny zavatra tsy takatra ny saitsika dia napetraka Andriamanitra ao am-pontsika marina zany satria mpitolo teny toko fahatelo dia faraka ambin'ny folo dia milaza hoe fa nataon'Andriamanitra ao am-pontsika ny mandrakizay mahagaga zany zao no mahatonga ny salamo milaza ao amin'ny toko efatra ambin'ny folo andiny voalohany hoe ny adala manao anakampo hoe tsy misy Andriamanitra tsy milaza izy hoe ao an-tsainy zao misy ate olona tsy mpinon'Andriamanitra ao anatin'ny fony ao izy tena milaza mihitsy ny fony hoe tena misy Andriamanitra eny ary izay mivady dia manana namana efa lasa any amin'ny tompo izy amin'izao fotoana izao vataona maro lasa zay mpandidy anisan'ny tena mahay-be tany an-dafy izy io ary raha marina tsy mpino ny fisian'Andriamanitra iringiriny mihitsy izy io raha ny marina dia raha misy olona mitoro-teny aminy dia alainy ny baiboly dia atsipy dia hitsahany dia nisy fambara tamin'ny vatany ray andro zay izy moa dokotera dia tonga dia fantany avy hatrany le izy dia nandeha no dia tanindrazana izy nakany amin'ny dokotera namany dia nididina izy dia tsy maintsy nakatonaingana dia zao lazainy dokotera soniavy sy azonao soniavy natao sy azonao atao fa latsaky ny 4 ora sisa ny ainanao dia ozy le namana io hoe zao no lazainy natory teo am-pandriana dia zao no tonga atao an-tsaiko tao andeha ody ahy zany zao kanefa tsy le tena trano no alehako ka tsy mahagaga ve zany hitanao indro maty izy tamin'izay alina zay dia nisorotsirita mihitsy ny zavatra ny aina ny tany amin'ny elo tsy omeko anao le izy dia mbola niezaka namelona azy moa zany indro ny dokotera tamin'izay fotoana zay dia misy ray tamin'ireo naman'ireo no nanampy azy andraisany an Jesosy ho tompo dia ozy izy mantsy azy hoe tianao ve Jesosy ho mpanasitrana anao dia ozy izy hoe ya mazava ho azy ary dia nivoaka ny hopitaly izy 3 herinandro tao teorinan'izay dia mbola velona ny taonany maro mihitsy izy nijory vavolombelona Jesosy Kristy ao noho izany ny adala zany no manao anakampo hoe tsy misy Andriamanitra satria ilay zavatra efa napetraka Andriamanitra arabaky teny ao anatiny mihitsy ny lavany tsy misy azo elatsiny mihitsy asehoko anao amin'ny lesona manaraka zany andao ary ho fantaritsika ny atao hoe mandrakizay fomba tsara indrindra anaovana le izy dia zao aloha vakiko mihitsy le boky misy le famaritana satria ora fisaintsainana koa mantsy zao ao ve ny mandrakizay dia tsy manam-pahataperana tsy misy farany kanefa tsy resaka fitsaharana raha-potoana ihany izy io satria tsy manaiky fotoana izy io fa ny fotoana no manaiky azy io tsy ho hitanao tsara ny momba mandrakizay raha toka ao anatin'ny fe-potoana sy ny tsy manapetra no hijerenao azy mba azahoanao fitazanana tsara indrindra momba mandrakizay dia tsy maintsy mijery an'Andriamanitra antsika Andriamanitra dia tsy voafetra amin'ny heriny ny fahatsarany ny fahalalany ny fahendreny ny fahatakarany izy ny napisy ny tenany satria izy no efa Andriamanitra ary mbola Andriamanitra mandrakizay ray ny mandrakizay no entsona azy ao amin'ny Isaia 5:7 ray ny mandrakizay mihitsy no entsona azy ao Isaia 5:7 toy ny amin'ny dikateny malagasy antsoina hoe mpanjaka ny mandrakizay kosa izy ao amin'ny Timoty 1:7 ary izay rehetra maritra mandrakizay dia hita ao aminy ny mandrakizay tenany mihitsy no hita ao aminy izay rehetra ivelany misy azy dia tsy maharitra sady mbola iova mbola hitsahatra daholo ny zavatra rehetra toy miendrika tsara mihaja mahery vaika sy maharitra ny zavatra lazain'Andriamanitra no maharitra mandrakizay tsy mahay mandainga izy ary tsy mandika izay lazainy tsy hisy fiovana mihitsy ny zavatra izay lazainy raha tsy zany dia tsy maharitra mandrakizay izy etrere tsara nge zany mandrakizay daholo izay rehetra momba an'Andriamanitra anisan' zany ny fitsarany sarotra amintsika ny mahazo an'izany zavatra zany noho ny fiarahamonina misy antsika izay ahitana lalàna sy fitsarana izay miovaova tiako tenenina hoe voatsela zay nijery tamin'ny internet nisy lela 10 taona soratena ho zazavavy kely eny taona manao akanjo kely mahafinaritra izy dia fatorany takany rambokisoa ny volony dia mitazona saribakoly kely izy dia nariny ny vady amanjanany dia mipetraka amina olona anankiray izay mitaiza azy ataony hoe ray aman-dreny izy mitondra trakteur izy dia manao ankizy vavykely eny taona izy amin'ilay izy fa ny fanontaniana dia izao maninona ny tsy mihetsika amin'ny teny momba an'izany ny fiarahamonina maninona raha mba atao interview zany ino mitranga 20 taona aorianan'izao ho lasa zazavavykely enina amin'ny 20 taona ve izy misy ifandraisany amin'ny fiarahamonina ankehitriny ve izy nijery documentaire hafa ihany koa dia nanaovany olona interview be mihitsy izy ity lehilahy misoratena ho alika jereko mihitsy izy manokatra n'le vilanina alika dia mipetraka amin'ny tongotra aman-tanany ohatran'ireny an'ny alika ireny mihitsy sady mihinan-kanina akoatran'izay vao nijery fandiniana ray hafa koa atao amin'ny université any Washington mandehandeha ty lehilahy ty dia manontany amin'ny mpianatra hoe ahoana ny hevitrao raha ohatra ka hoe za milaza fa sinoa dia ozy izy hoe tena mety ka tsara ka dia nanatona olona hafa indray izy dia ozy ao lazainy hoe ahoana ny hevitrao raha ohatra ka milaza hoe za sinoa mirefy 2 metatra dia izy hoe tsara mety aminao zany dia lasa nanatona olona hafa indray izy dia zao lazainy ahoana ny hevitrao raha ohatra ka za zao vehivavy sinoa mirefy 2 metatra dia ozy izy hoe tena mety aminao ka
mieritrretra mihitsy hoe raha roapolo taona lasa zay dia sady mangoraka mihitsika milaza amin'ilay lehilahy zay misoratena zavavikely eny taona hoe tsisy asa angamby ianao ka mba mila fanampiana arak'asa marina ve fa isika zao zany tsy manana fitsarana maharitra izany fa tsy tahaka an'izany amin'Andriamanitra. Amin'Andriamanitra izy dia hatrizay ka ho mandrakizay ka ny teniny noho izany dia tsy miova. Maro ny olona no tsy manangana ny fiainany amin'ny mandrakizay. Ny fanontaniako dia izao, inona no ataontsika eo anatrehany amin'ny andro fitsarana? Dia hoe ianao hoe John, tena misy marina ve le andro fitsarana? Tsy ny Hollywood ve ny namorona an'izany e? Ary tsy ny olona ve ny namorona an'izany mba hanakorotanana saim-bahoaka e? Tsia tena misy mihitsy ny andro voatery izay hitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao amin'ny analan'i Jesosy Kristy. Ny tiako ambara dia ny fiangonana voalohany dia niresaka matetika mihitsy momba an'io zavatra io. Jereo tsara angety e. Asan'ny apôstôly 7:10. Fa ankehitriny Andriamanitra dia mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka satria izy efa nanendry andro iray izay hitsarany izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray izay voatendry koa efa nanome vavolombelona ampin'ny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Dia hoy ianao hoe tena hoaka fa mampatahotra izany a. Aleo asehoko anao zavatra lazain'ny Paoly eto. Mitory amina lehilahy atao hoe Félix sy Drosila vadiny koa nanatrika teo. Tsy lehilahy tsotra io fa gouvernoura io. Dia olona manana ny maizy azy sady feno olona manana ny maizy azy koa le efitrano. Jereo tsara ny zavatra nataon'ny Paoly. Tsaro fa olona tsy voavonjy zany ty eto. Ary raha mitory ny fahamarinana, gouvernoura nanaovany an'izany a. Ary raha mitory ny amin'ny fahamarinana sy ny fahononana ary ny fitsarana ho avy izy. Ny fahamarinana sy ny fahononana ary ny fitsarana ho avy. Dia raiky tahotra Félix ka nanao hoe mandehana angaloha izy fa rehefa malalaka aho dia ampaka anao ihany. Nampitahotra ny Félix izy. Alao ilaza zavatra aminao a, misy tahotra mahasalama ary misy kosa tahotra tsy mahasalama. Tsaroko tsara raha mbola tany an-tsekoly zay a dia nanao lesona anankiroa zay momba ny zava-mahadomelona. Nampianaranay ny voka-dratsy ny zava-mahadomelona tamin'izay fotoana zay a, ny resaka héroïne sy ny sisa. Dia ambarako aminao fa tena nametraka tahotra mahasalama tatao anatiko ilay izy satria izaho mbola tsy voavonjy a mpanenjika boaty nefa tsy nanatokatona ny reny mihitsy aho tamin'izay fotoana izay. Ary izao ianao dia hianatra fa Andriamanitra dia miresaka amintsika momba ny andro fitsarana ary niresaka an'izany mihitsy ny fiangonana voalohany. Tsy tahotra tsy mahasalama no teraka izany fa tahotra mahasalama. Fa ankehitriny tsika tsy miresaka an'izany zavatra izany mihitsy. Tsy miresaka an'izany mihitsy tsika ankehitriny. Afaka manao maina ve ianao? Tiako ary ianao zany zao a andeha ho amin'ny fototry ny fianarantsika. Hebreo toko fahaenina, ity no fototry ny fampianarantsika ho amin'ity boky ity. Hebreo toko fahaenina. Dia an'izao voalaza, oka ilaozantsika ny abidi-pianarany amin'ny Kristy fa oka androso amin'ny fahatanterahana isika ka tsy hanao fanorenana ny amin'ny fitsarana mandrakizay indray. Zao ary, araka ny mpanoratra amin'ny bokin'ny Hebreo, ny fitsarana mandrakizay dia fotom-pampianarana fanorenana. Eritrereto nge, ina ny azonao eritreretana momba ny fanabeazana fototra? Any ianao mahazo ny akora rehetra anangananao ny fahaizanao. Mianatra mamaky ianao, mianatra manoratra, manampy, manala. Marina ve zany? Azonao sary an-tsaina ve ianao mandrato fianarana tampony nefa tsy mahay mamaky, tsy mahay manoratra, manampy, na manala ihany koa. Sarotra be zany! Fantatrao ve fa maro ny kristiana ankehitriny miezaka manangana ny fiainana salama tsara, tsy misy ny fampianarana fototra an Jesosy Kristy. Ny fitsarana mandrakizay. Io ny fototra araka an'Andriamanitra. Fanontaniana zany naperaka hoe maninona ny tsy miresaka momba an'io mihitsy tsika. Iverinao ve angamba hoe tena manana faniriana mirehetra momba lezy aho? Marina zany, efa herinandro maromaro ny vavahako momba azy ity. Niresaka momba an'io andro io tsika satria namoa zavatra ao anatin'ny olona io. Napetraka Andriamanitra ho ampotsika le mandrakizay ary ny fitoriana ny olona namoa le mandrakizay ao anatin'ny olona. Maraka ve? Tsy miteny anglisy ve ianao na mahalala olona tsy miteny anglisy nefa mbola mila fampianarana hafa avy amin'ny John sy Liza Bevere? Mankanesa ary ao amin'ny cloudlibrary.org ary ao mivantana ary ataovy download ao ny karazana fampianarana. Safidio fotsiny ny fitem-pirenenao, safidio izay fomba tianao hakana fampianarana. E-book, afatra amin'ny video, audiobooks fampianarana, mpandaharana fahitalavitra, baiboly sy maro hafa. Tsy dio ary ny cloudlibrary.org. Eny ary, ny fitsarana mandrakizay no hitantsika eto indray. Samy manao hoe fitsarana mandrakizay. Izao ny olana rehefa mandray le teny hoe fitsarana ny olona. Lazaiko aminao ny eritseriny. Fanamelohana. Aleo vonoantsika mihitsy manomboka hatreto zany zavatra zany.
Ny teny grika enti milaza an'io dia le teny grika hoe krima. Ao ve? Ny teny fototra enti mamaritra io teny grika io dia fanapahan-kevitra. Ao ve? Avotrako bebe kokoa zany miaraka amin'irety dictionnaire izay nanaovako fandalinana ireto ary. Fanapahan-kevitra avy amin'ny fanadihadiana. Manasaraka, mandray fanapahan-kevitra sy manasaraka, manavaka ny tsara sy ny ratsy. Izany ny dikan'io teny io. Raha miverina ny amin'ny Hébreu toko 9 zany tsika, dia io mihitsy zany no hitantsika. Somary hafa zany le izy. Koa oka ilozantsika ny abidi-pianarana amin'ny Kristy, fa oka androso amin'ny fahatanterahana isika ka tsy hanao fanorenana ny amin'ny fanapahan-kevitra mandrakizay indray. Zao, manambara inona amintsika zany. Andray fanapahan-kevitra zany Jesosy rehefa mitsara ny olombelona sy izao tontolo izao amin'io andro fitsarana io. Anao fanadihadiany amin'ny singan-javatra rehetra amin'ny fiainantsika izy. Na voavonjy na tsy voavonjy dia mizara roa zany ny fitsarana resantsika eto. Misy ny fitsarana ny mpino, misy ny fitsarana ny olona tsy nandrain Jesosy mihitsy. Fa ny fanadihadiana, ny fiainantsika amin'io fitsarana io dia isy. Ka ny vokatra ilay fanadihadiana dia fandraisana fanapahan-kevitra. Fantatrao inona ny ambaran'izany amintsika? Mandrakizay ireo fanapahan-kevitra ireo, hainao ny dikan'izany, tsy hisy fanovana intsony atao amin'ireo fanapahan-kevitra ireo, tsy hisy safidim-panapahan-kevitra na fijerena fotony intsony. Aharitra mandrakizay io. Magaga izany. Afaka manao amainina ve ianao? Fanontaniana manaraka tsy maintsy apetraka izany. Inona ny masotsivana an'ilay fanapahan-kevitra? Tsy fantatrao ve fa zavatra tsara fantatsika izany e? Fantatrao ve fa Jesosy nge nilaza tamintsika hoe jereo nge amin'ny Jona 2:12 Jesosy dia nilaza an'izao hoe izay mandaa ka tsy mandray ny teniko dia manana izay mitsara azy. Ny teny izay nolazaiko, jereo tsara ty, ny teny izay nolazaiko, izany ihany no hitsara azy amin'izany andro izany. Efa fantatsika ny endrika fitsarana. Tsisy fanambarana vaovao akory atao amin'izany ary tsisy zava-baovao mpahafantarana. Fa ny zavatra efa nolazainy ihany. Efa fantatsika zany ny masotsiva ny seza fitsarana. Asany aminao fa tena mampientana tsy zotra izany ty. Fantatrao fa rehefa milaza hoe andro farany Jesosy eto dia teny hafa ilazana ny andro fitsarana izany. Hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:12 izany. I Jakoba ihany koa dia manamarina n'izany zavatra zany. No hamarin'i Jakoba zany ny zavatra nolazain'i Jesosy. Rehefa mamaky ny testamenta vaovao tsika, zany hoe rehefa tena mamaky azy, asa raha fantatrao ny fomba fanambarany testamenta vaovao ny tenany. Fomba roa, soratra masina sy lalàn'ny fahafahana. Izany ny fomba fanambarany testamenta vaovao ny tenany. Ao ve? Jereo ny zavatra ambaran'i Jakoba. Na inona lazainareo. Manoratra ampino izy zany eto. Na inona ataonareo dia tsaroa fa mbola ho tsaraina ilay teny grika hoe krino no ampiasainy eto amin'ny lalàn'ny fahafahana ianareo. Ilay lalàna izay nanafaka anareo. Fantatsika noho izany ny masotsivana. Tsy hisy zava-baovao tsy ampoizina intsony izany. Satria ny zavatra hitako dia Jesosy milaza an'izao hoe zao ny zavatra lazaiko, zao ny zavatra lazaiko. Rehefa lasa ny olona, fa Jesosy, fa izao ny lazaiko. Ny tenin'Andriamanitra no masotsivana. Afaka manao amainina ve? Maro be mihitsy ny mpino sy ny tsy mpino miny tsy mahalala ka mamela ty andro voatendry ity hamanatona azy, kanefa tsy mba manao fanadihadiana akory. Omeko ohatra ampitranga mihitsy ianao mba azahoana ho azy. Hitanao taona vitsy lasa zay dia natao ara-dalàna ny fomba fampiasana ny drogue marijuana ty Colorado ary betsaka farmasia moa aty andeha ataontsika hoe mahita olona miainga avy aty Colorado ianao ka lasa tampoka makany Singapour izy. Tena faly izy zany mbola tsy tany mihitsy izy. Za zany efa amin'ny 9 ny tany dia fantaro tsara fa raha manondrana zava-maty melona mankany ianao dia fa fatesana miantona ny sazy na atao mitovitovy amin'izany. Zany hoe tonga dia maty avy hatrany ianao zany ao dia hoy dia lehilahy Colorado ty hoe tsy maintsy makana mana vaovao azy zany dia lasa hoentina ilay valizy misy marijuana nividiny tamin'ny farmasia taty Colorado. Lasa izy nakany Singapour avy eo dia tena faly mihitsy izy fa ny naman'olona izy dia hoe misy sera ty tonga dia milamina ianao amin'ity, tonga dia ny amin'ny faratapony fiainana ianao. Nalefa tany am-ponjy izy avy eo dia izy hoe fa hoany nentina tena tsy ampitsara tany Singapour izy dia ino izy ianao laza impitsara maty. Dia izy hoe inona tianao teny aminy hoe maty fa inona nataoko? Ianao mitondra zava-maty melona ty amin'ny firenenayko. Fa inona nataoko? Mitondra drogue ty amin'ny firenenay ianao fa inona tsy mety amin'izany? Voarara ty Singapour zany, tsy voarara kosa nefa le izy any Colorado. Tsy olana zay lalàna avy amin'ny firenenao fa ny lalàna amin'ny firenenay no olana. Fantaro tsara. Misy ny fanjakan'ny lanitra
ary misy lalàna sy moa mampanao amin'ny fanjakana io a mety tsy mety eto an-tany io a ilay colorado dia takany eto an-tany ny singapour kosa dia takany any an-danitra asa razonao ny zavatra resahako amin'ity ohatra ity noho izany zava-dehibe ny tsy famelantsika izao andro izao andalo fotsiny tiako tenena inona zany ny tena tianao atao e te atahotra sy tsy raharava ianao sa kosa tia alala n'ilay andriamanitra be fitiavana ilay andriamanitra nanolotra ny fiainany teo amin'ny azo fijaliana maty ho antsika tia alala izay lazay fenao sa tsy tia alala sady aina mitahotra safidinao zany tsy haiko aloha ny aminao fa za aloha tia alala e tiako ho fantatra satria navelan'andriamanitra ho fantatra ny zavatra zay lazainy manaova mainina amin'izany tsara fantatrao ty vonina ve afaka miatrika io andro ampatokina tsika eo mihitsy ny toerana nanaovana mainina ino ny antony ianao satria efa nilaza tamintsika tao amin'ilay lalàny fahafahana izy jereo lazaintsony raha velona ao amin'andriamanitra isika ny fitiavantsika samia manao hoe fitiavana dia miatanteraka ara-baktely ilay teny hoe tanteraka dia matotra ao a matotra ny fitiavantsika ary izany no ananantsika fahasahiana amin'ny andro fitsarana tena tiako zany fa ho afa miatrika azy amin'ny pahasahiana isika satria tahaka azy isika eto amin'izao tontolo izao ainao ve iny any ambaran'izany amiko rehefa matotra amin'ny fiainantsika ny fitiavan'andriamanitra dia izany ihany hanome antsika fahatokina amin'ny andro fitsarana hitanao ny antony inona ny antony eny ary jereo ty soratra masina ity jaona voalohany toko 2:15 milaza hoe na iza no mitandrina ny teniny sy ny hafany ilay maharitra ny mandrakizay dia tanteraka ao amin'ny marina tokoa ny fitiavana n'Andriamanitra sy an'Andriamanitra izao mifantaro tsy takatsika ny tena antsoina hoe fitiavana fô tsy ela zay no mivavaka dia hoy fanamasina tamiko hoe ry zanako maro amin'ny olona ao am-piangonana no endrika famaritana ny fitiavana fotsiny no ananany aleo azavaiko aminao ny zavatra resahako raha mananjanaka ianao ka tsy mahay manavaka an'ilay lahy sy ny vehivavy ty zazy ty misy koa moa ny zaza efa lehibe fa mbola tsy mahay ihany fa tsy maninona fa hoy ianao amin'ilay zaza hoe ny lehilahy zany a misy tanana roa misy tongotra roa misy maso roa misy orona ray sofina roa misy volo eo amin'ny lohany dia anatona amin'izay zany le zaza dia anondro hoe lehilahy io tsy lehilahy io fa vehivavy tsy nilazaintsika tamin'ilay zaza le tena fahasamihafana fa le akapobeany fotsiny ka ny zavatra lazaintsika amin'ny fiangonana dia fitiavana tsara fanahy fitiavana any amin'izao tontolo izao koa nge mba tsara fanahy fitiavana dia maro koa mba maro koa iny amin'izao tontolo izao fitiavana tsy miavonavona tsy misehoseho any amin'izao tontolo izao koa mba tsy manao an'izany ndraindray ary tsika miantsony olo hoe mianjonanjona mihitsy tsy tiantsika koa rezany atleta rehefa tena mirehire zay tsy tena sarantsika mazava ilay hoe fitiavana izao tontolo izao ilay fileo sy ilay fitiavan'Andriamanitra indro ary Jaona 1:17 fa izao no fitiavan'Andriamanitra dia nitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny ainao ny antony tsy mampavesatra azy satria nomen'Andriamanitra antsika amin'ny fahasoavana io manome antsika hery ankatony teniny tsy mahafinaritra ve zany tsy mahafinaritra ve eo zany ny fanalahidy zany dia ny fahafantarana izay atenay le mpanjaka sady mankatoa azy fotsiny amin'ny alalan'izany fahasoavana izany hitanao raha mitondra fiara amina fanganam-pandeha 130 km/h amin'ny toerana tsy mety amin'izany dia tsy hanana fahatokiana tsy maintsy jerijery polisy raha mandeha 60 km/h amin'ny toerana mety amin'izany dia milamina sady tsy hanana ihany resaka contravention zany ianao hoe hosamborina marina ve zany ao ve maraka ve anao ny fahalalana izay andrasana aminao fanalahidy izany mamanandanja ny fandahina fotoana amin'ny teniny afaka manao mainina ve amen 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 hianatra ianao fa tsy iray fotsiny fitsarana roa ihany no meko eto misy karazana roa zany dia ny iray dia an'izao tontolo izao misy ny fitsarana ny mpino fantatrao ve fa misy koa ny fitsarana ny anjely asa raha fantatrao fa handray anjara amin'izany ny mpino miresaka mazava tsara momba an'izany ny baiboly noho izany izao mifantara ny apôstôly Paoly zany dia manao ity fanambarana ity raha izaho dia miazakazaka manatanjona amin'ny dingana rehetra atao feheziko mafy toy ny atleta mamola tena amin'ny tokony atao ny tenako raha tsy izany dia mampatahotra azy sa ho lavina aho rehefa avy nitory tamin'ny sasany hitanao ny zavatra lazain'ny Paoly eto hoy izy hoe olona manana tanjona aho ozy izy sariany mandrakizay zany aho ozy izy raha jerenao le teny hoe sariana le famaritana dia hoe etsehana ny dikany io dia mitarika mife mitari-dalana manome hery hietsehana amin'ny rehefa tena mahatakatra
ny mandrakizay tsika tsarovy fa feheziny ao amin'ny teniny daholo ireo ny teny dia mandrakizay ny tany sy lanitra levona fa ny teniko tsy mety ho levona rehefa mahatakatra sy mahazo tsara ny teniny itsika dia mitovy amin'ilay mandeha amin'ny 9 kilometera isan'ora teo amin'ny toerana mamety manana fahatokina fiadanana fifaliana sady manana fahafenoana satria fantatsika fa faly amintsika ilay mpanjaka n'izao rehetra izao mahitantsika mandeha amin'ny lalany afaka manao mainina ve zao ny fanontaniana petrako ary inona no mitarika sy manesika ny fiainanao ety an-tany ilay mandrakizay ve sa izay eo amin'ny kolotsainao ihany ny fisainanao manokana ve mifototra amin'ny faindren'Andriamanitra ve sa mampitaha ny tena amin'ny hafa isika mifototra amin'ny fombafomba ve mifototra amin'ny zava-mitranga tsy misy mpinofo ve mifototra amin'ny anganongano ve aharitra eo amin'ny seza fitsarana ve ilay fototra nanganantsika ny fiainantsika aleo aho ilaza aminareo ireo izay manaraka an'ity fampianarana ity za zany no niteny tamin'ny tompo hoe ahoana tompo no ampitako an'ity amin'ny taranaka izay misy azy ao niteny tamiko izy hoe ataovy izay nataoko mila za tantara dia ataovy manome ohatra amin'ny seza fitsarana le izy dia nomen'Andriamanitra ty tantara ity 2:valopolo na 3:valopolo pejy eo le izy amin'ny boky sarian'ny mandrakizay io dia tantara mitondra hafabelo ary io tantara io dia efa nisy namaky sy ny aino izy io nanatona ny orinasa Hollywood mihitsy zay dia namokatra azy fa io tantara io dia maneho ny seza fitsarany Kristy sy ny seza fiandrianana fotsy lehibe zava-dehibe ny fiainonao an'io tantara io melohany idirantsika amin'ny lesona faharoa mandram-peonary lesona voalohany ny lesahana momba ny mandrakizay sariny mandrakizay rehefa tena voasarikitsika ho afa amin'ny fandraisantsika fanapa-kevitra aharitra amin'ny zavatra tsy ananantsika faharetanitsika avy amin'ny fomba fijery hafa tanteraka ny fijerintsika azy izao ny zava-mitranga afaka miatrika an' Jesosy ampatokiny antsika satria matotra ao anatintsika ny fitiavan'Andriamanitra inona ny fitiavan'Andriamanitra tsy atsara-panahy fotsiny na tsy fisehosehoana fotsiny fa fitandremana ny didiny ity raha ny zavatra tena manandanja indrindra ahoana ny ahafahantsika mitandrina izany raha tsy fantatsika kory azy ambarany teniny dia ampahery anao a hetsika ao aoriana amin'ny fandraisanao ny lesona voalohany jereo mihitsy amin'ny baiboly fa aza arahanao samirery miaraha amin'ny fanahy masina fa izy dia mpampianatra ho azavainy aminao ny tenin'Andriamanitra sy ny fiarana izany amin'ny fiainanao amin'ity herinandro ity satria izay ataonao izao dia maritra ny mandrakizainao